manaraka an'izao saina fiomanana ho any an-danitra zao a, ianao izay mihaino any amin'ny YouTube dia manentana anao isabone a, dia afaka mijery ny fandaharana isan-karazany izay zarainao ianao. Halleluja. Dia amitina moa atao amin'ny Deutéronomie a, toko 20 a, no anjarantsika androany a. Any titreny ambony moa dia milaza hoe ny amin'ny miaramila sy ny tafika. Miaramila sy ny tafika. Ny miaramila moa tsy iza fa izaho sy ianao dia izaho sy ianao koa ilay mpiantafika zany. Izay oman'i Jesosy hiomana an-tranontsika amin'ny ady izay atrehintsika tsy atoritory tsy ho varimbariana, satria tsika dia niady foana isan'andro mandra-piavian'ny Tompo, mandra-pialantsika amin'ity tany ity, dia misy ady atrehintsika foana isan'andro. Halleluja. Ny angalako an'izay famotinana atao amin'ny Deutéronomie toko 20 dia amin'ny andiny voalohany a, milaza izy raha mivoaka nafika ny fahavalonao ianao ka mahita soavaly sy kalesy ary olona maro no ianao, dia iza matahotra azy fa Jehovah Andriamanitra kosa izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Ezipta ny momba anao. Fantatsika tsara fa ny zanak'Israely raha niala tany Ezipta dia namakivaky ny ranomasina mena. Ny zanak'Israely rehefa tonga teo amin'ilay ranomasina mena dia nimonimonna, nijery ny alehibeazan'ny Farao, nijery ny hamaron'ny Farao izy a, nijery ny kalesy ny entana, ny soavaly ny entana, fa tsy nijery ny alehibeazan'Andriamanitra. Halleluja. Androany anefa Andriamanitra dia miteny amintsika, miteny amiko fa lehibe eo Andriamanitritsika io, ka na dia hoe maro toy ny inona ary io fahavalontsika io. Dia izao ny hafaran'izany a, dia hitantsika ny hafaran'ny Farao. Ny tanan'Andriamanitra mihitsy no niseho niatra nampiatra an'izany ary naneho ny voninahitra izy teo anoloan'ny zanak'Israely, ary naneho ny voninahiny koa izy teo anoloan'ny fahavalony dia ny Farao. Ary hitantsika rehefa namakivaky ny ranomasina mena izy, nampisaraka ny ranomasina mena Andriamanitra, dia namakivaky an'izany zanak'Israely, dia hitantsika ny fahagagana izay niseho tamin'izany. Fa na dia maro fahavalon'ny zanak'Israely ny Farao a, fa ny hafaran'izany dia tao anatin'ny ranomasina mena maty tao. Taorian'ireo zanak'Israely dia nisy afo nanefitra ny afo angamba ny sakana ny Farao a, ny Egyptiana tsy handeha tratra ny zanak'Israely teo alohan'ilay ranomasina mena. Fa rehefa tafita n'ilay ranomasina mena ny zanak'Israely dia navelan'Andriamanitra amin'izay ny Farao hiditra dia nieritreritra zareo fa avelan'Andriamanitra hoe hamonina an'ireto mpanompony ny fahavalo. Tsy namela an'izany Andriamanitra satria azy zanan'ireo mpanompony ireo zanak'Israely ireo. Fa hitantsika ny hafarany fa maty ao anatin'ny ranomasina mena. Halleluja. Ka ao anatin'izay tsika izay zanak'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, dia tokony hoe hiaikitsika fa eo Andriamanitra io. Io Jesosy tsika io dia lehibe mihoatra ny fahavalontsika, mahery mihoatra ny fahavalontsika izy. Eo amin'ny tapany 5 sy 7 izy dia milaza momba an'izay rehetra mbola hoe tsy vonona, mety hoe mbola nanao trano izy efa nanolo tena ho an'i Jesosy izy fa kosa mbola mety hoe ny finoany araka ny fanazavaina vavy teo rehetrarehetra teo, ny finoany mbola mitsivaheva. Ity manaradian'i Jesosy izy, nefa mbola misy zavatra ohatra tsy ahafahany tena hoe mifandray amin'Andriamanitra, tsy ahafahany manao ny asan'Andriamanitra, ka na andeha hiady ary tsika. Fantatsika fa amin'izao andro iainantsika izao ny fahavalontsika dia tsy ny olombelona hitantsika maso, fa ilay fahavalontsika dia eny amin'ny rivotra. Fa ilay raha tsy eny amin'ny rivotra araka ny lazainy ao amin'ny Efesiana toko 5:10. Ary tao anatin'izany dia mbola nanome koa Andriamanitra ny fiadiana ao tsika. Tsy navelany fotsiny raha hiady amin'ny fahavalontsika maso tsika, dia nomen'Andriamanitra ny fiadiana rehetra tsika, fa tsy navelany fotsiny amin'izao hoe mivatan-tenantsika fotsiny, tsy afaka handeha amin'ny herintsika tsika fa tsy maintsy miaraka amintsika ny fanahy masina. Fanahy masina miaraka antsika fa tsika manohitra ilay zanatsipika rehetra izay afafin'ilay ratsy. Ka raha tsika ao anatin'izay hoe handeha hiady izay mbola tsy vonona, dia araka ny ten'Andriamanitra miverena aloha. Ataovy aloha ny havananao, ny raisanao tsara amin'ny Andriamanitra, amin'ny Jesosy efa nanolonanao tena. Raha misy zavatra mbola hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, ataova règle aloha izay vao andeha hiady ianao. Ataontsika ahoana moa izany ohatra tsika andeha hiady amin'ny Satana? Fantatra ny Satana nge ny azy fantany.
andeha ohatra tsika andeha amin'ny anarany Jesosy anao délivrance ohatra iady anao combat spirituel nefa ohatra tsika mbola ao anatin'ny halatra omezany devoly nge ome izy ianao ary mangalatra ko inona androanao anay mbola misy fanany halatra ao aminao tsy afaka andeha tsika iady raha mbola ao anatin'izay zavatra zay mbola ao anatin'ny zavatra ka zay mahatonga Jesosy miteny miverena aloha amboara aloha ny fiainanao ataova règle aloha ny fiainanao miaraka amin'ny Jesosy anao mbola mijangajanga tsy afaka andeha androka devoly ery ianao fa ianao ndray mipitsika ery satria ianao mbola namana fa mila zany ianao hoe zay hoe miara-pananao sy ny fiainanao zany hoe mila milamina tsara aloha hoe vita fihavanana tsara amin'Andriamanitra anao efa nanolo tena Jesosy anao dia misy zavatra hoe tokony hoe efa mandeha famarinana sy ny fahamasinana ianao tsy atahotra tsika mihitsy ny Satana raha ohatra ka ianao reo mbola manao zao mbola mangalatra mbola zao ka andeha androka anay tsy afaka hiala tsy afaka androka ny Satana amin'izay tsika satria io mehezany fotsiny dia miteny koa izy amin'ny manaraka eo hoe aoko izy arizany olona zay efa nanao tany boalovoka nefa tsy mbola niana vokatra izany hoe ilaina amintsika koa le vokatra Jesosy moa ny voaloboka iorenatsika ka mila vokatra amintsika izy ao amin'ny Galatiana 5:5 dia milaza ny 2:20 ny vokatry ny fanahy vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe mila hita amintsika zany le vokatry ny fanahy mba ahafahany Tompo ampiasa atsika ahafahany Jesosy ampiasa atsika ary ahafahany Jesosy koa maniraka atsika andeha amin'izany ady zany fa ny vokatry ny fanahy izy dia fitiavana fifaliana fiadanana faharipo famoram-panahy fanaovan-tsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po tsy misy lalàna manoatra zany fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriana sy ny filana tamin'ny hazo fijaliana ka raha atsika andeha hiady mila manana ny vokatra ny fanahy tsika mila manana io vokatra io tsika miaraka amin'ilay le any amin'ny Efesiana 4:9 le fiadinany men'Andriamanitra reo miaraka mila nanatsika reo amin'io tsika manombo nofo rehefa tsika manombo nofontsika io ane matahotra tsika ny Satana jerentsika ny tantaran'ny Joba dia milaza izy andeha vakiko hoe Joba 1:1-9 amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy Jehova tamin'ny Satana efa nandinika ny Joba mpanompoka va ianao fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy hitatsika amin'izany ry havana fa nifadiny ratsy Joba hitatsika ny tantarany Joba fatatsika tsara feno bay ny vatany manontolo ny zanany maty ny arena ny ala taminy fa ny fony Joba tsy ny ala tamin'Andriamanitra be dia be ny ady atretsika tsy le resaka hoe Satana ny tsy mahela atsika mihitsy hitatsika fa tena hoe nandeha mihitsy izy teniteny amin'ny Jesosy tena amin'Andriamanitra hoe io izy mahatonga ny Joba tsy miala aminao io dia noho ny fananany noho ny arenany dia anao izy Andriamanitra ataovy izay tianao zao fa ny ainy fotsiny azakitiana fa niala tamin'ny Joba ny rehetrarehetra hatramin'ny ainy feno bay fa tsy niala tamin'Andriamanitra Joba hitatsika tsy mandeha rery io Satana io hoe anafoka anao ka andeha hoe andeha anao hoe anamoramora ny fiainanao na mety hoe pilamina ny fiainanao izy fa amotika ny fiainanao mihitsy ny pilany fa tsika le hoe piatafoka tsika le hoe piady dia mila manana fo tena hoe miraikitra amin'Andriamanitra miray amin'Andriamanitra mahitsy marina fa rehefa tsika miray amin'Andriamanitra tsy voazongozon'ny Satana zany tsika na miala atsika rehetrarehetra zao na mandao atsika zao rehetrarehetra zao plan Satana daholo zany mba ampihena ny finoatsika mba tsy ahafatsika mifandray amin'Andriamanitra fa hitatsika Joba fa niraikitra niraiki-po tamin'Andriamanitra tsy niala tamin'Andriamanitra hatramin'ny vadiny naneso azy alleloia mitetranga amintsika zany hitetranga atsika hitatsika eto amin'ny andininy amaranako an'izay fanotinako zay Deuteronomia 2:7 milaza izy hoe aringano izy ny Amorita ny Kananita ny Perisita sy ny Hivita ary ny Jebosita arak'izay nandian'i Jehova Andriamanitra anao nasain'Andriamanitra naringana mihitsy endrika ny Satana io be dia be raha tsika niady amin'ny Satana be dia be ny zavatra fafiny amintsika
mba hampihena ny finoatsika eo, mba hampihena ny ara-panahintsika, tsy hafahantsika hitombo, tsy hafahantsika handroso. Fa endrika zany rehetrarehetra zany reto firenena tenenina eto Kananita, Amorita, endrika ny karazan'ny satana manafika atsika. Fa Andriamanitra dia miteny mihitsy aringana, satria nomeny fahefana zao sy ianao, anitsaka ny mainga sy mena rana. Nefa io koa araka ny fahazavandravavy teo, tsy hoe androany tsika anitsika andeha hiady, andeha hiady hoe aty afa tena vonona, fa miverena aloha araka amin'ny teny teo, manontania tsara an' Jesosy aloha, manontania tsara aloha hoe tena hoe afaka andeha hiady marina ve za, so dia mbola misy zavatra tsy tanteraka ao. Ka rehefa tonga ny ady, tomany tonga ny ady miverin-dalana, fa mila fahavononana, mila mivonona foana isan'andro san'andro. Satria tsy ny fahavalo izy ny satana dia miriorio tahaka ny liona mierina, mitady izay harapany, tady izay harapany isan'andro san'andro, dia efa miodikodina eny na tsika mianatra baiboly eo dia miodikodina eo izy, mijery amintsika, mijery hoe manao ahoana tokoa ny ara-panahy manao. Fa mora aminy mamily sy mampivily lalana atsika raha ohatra ka fantany hoe ty mbola azo atao an'izao. Fa mila vonona mandrakariva atsika, mila mitombo mandrakariva ny finoantsika, mila feno an'io fiadian'Andriamanitra io tsika amin'ny Efesianina io, mila feno ny vokatry ny fanahy zasy ianao. Joba dia ny feno ny vokatry ny fanahy izy, ka na ena ny onona ny fony, na manana ny famoram-panahy, falemem-panahy tao anatin'ny Joba ireo vokatry ny fanahy masina ireo. Ka nandresy menatra ilay satana, menatra ka niala fotsiny ihany, ary naverin'Andriamanitra tamin'ny Joba ny fananany rehetrarehetra. Haleloia, nivoaka mpandresy i Joba. Izao sy ianao koa mivoaka mpandresy raha tena mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy afaka hiady amin'ny satana raha mbola misy zavatra mampifangaroaro atsika amin'izao fanaon'izao tontolo izao. Raha mbola misy zavatra mampirahitrahitra atsika miray amin'izao tontolo izao, any ten'Andriamanitra dia milaza hoe zay rehetra mbola hoe sakaiza amin'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra, fahavalon'Andriamanitra. Ka tsy afaka hiaro atsika Andriamanitra raha mbola anatin'izany izy. Na mbola anatin'izany zasy ianao azafady. Ka aoka atsika tena hoe anana an'le ady le fiadiana ary anana ny vokatry ny fanahy. Fa ao anatin'izany mahatonga atsika ho voaka mpandresy, hivoaka mpandresy hatrany ary ho resy ilay fahavalo satana tahaka ny Joba izay nivoaka mpandresy ary niverina amin'ny fananany rehetrarehetra. Aleloia, dia voninahitra ho n'Andriamanitra irery ihany averiko any amin'ny tompon'andraikitra fitenenana.